Miarabantsika namana rehetrarehetra atao izao video izao dia ho fanairana ny tompon'andraikitra ary anaovana antso avo eto indrindra ny primature ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ary koa ministre ny fahasalamam-bahoaka mahakasika ny sambo zay avy any COMORE niditra ao Mahajanga amin'izao fotoana izay fampiresantsika efa saika adiny efatra angambany no natokavana zao sambo zao ao Mahajanga. Marina moa misy passager eo amin'ny 269 no miaraka amin'io sambo zay antsoina hoe akady. Ny olana misy dia zao taorina ny conseil des ministres nisy ny conseil des ministres natao nomaly ary tapaka tamizany fa foanana ny fifandraisana amin'ny COMORE amin'ny fitaterana zany an-dranomasina zay moa zavatra tapaka tao ka noho izany nisy any ny tsy fahatombanana amin'izany satria rehefa nisy ny fandraisana ny fanapahan-kevitra io zany tsy nisy ny fampilazana mialoha ka noho izany niala avy any COMORE io sambo zay mitondra malagasy sy comoriana niala avy any COMORE niditra ao Mahajanga io. Ka eo indrindra no mahatonga an'izao olana izao satria raha ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny Médecins Frontières dia manao quarantaine zany reo mandritra ny 7 andro eny ambony ranomasina eny ambony sambo ka izay no anaovako antso avo eto amin'ny maha solombavambahoaka ny Mahajanga voalohany tena koa dia manao antso avo amin'ny tompon'andraikitra mba hijerena manokana an'io toe-javatra io satria manahirana ihany mieritreritra hoe tonga anao reraka anao mipetraka ao anatin'ny sambo ary mbola apetraka ihany koa mandritra ny 7 andro misy ihany zay ary tsy dia fahita loatra angambany raha mba sambo confort hoe manaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ireny endrinireny mba zavatra hafa koa zay fa raha malala moa ny fitaterana an-dranomasina tia amintsika ka noho izany anaovaka antso avo zany amin'ny fitondram-panjakana indrindra ny premier ministre ny voakasika an'izao raha izao mivantana dia mba amoahana an'ireo olona ireo mena toerana azo antoka izy ireo marina fa raisina zao fanapahan-kevitra izao dia ho tombotsoa ambony firenena indrindra ny ainy vahoaka amin'ny Mahajanga fa kosa tokony hijerena toerana azo antoka toy ny trano fandraisam-bahiny na toerana malalaka mety afaka mampiatrano azy ireo no anaovana zay quarantaine zay mba tsy hanahirana an'ireo olona ireo satria jerena ihany koa ny maha olombelona amin'ny toe-javatra mitovitovy amin'izao ka noho izany anaovana antso avo betsaka moa ny antso zay voaraiko aty ny taraina zay voaraiko aty manodidina an'izay atranga zay misy ao Mahajanga izay satria fa tao aorian'ny fanapahan-kevitra anareo zay vo nalala izy ireo fa tsy afaka miverina intsony satria efa manakaiky ny sistany Madagasikara ka izay moa zany tsy fanomezantsiny izay fa kosa antso atao mba ahafahana mijery vahaolana mahomby everina mba sady tsy mamono andreniny ary tsy mamono ny zanany koa satria fantatsika fa misy an'izay reto mandoza zay ao COMORE natonga anareo nandrain'izay fanapahan-kevitra izay fa kosa jerena ihany koa ny ainy reto mpandeha malagasy sy comoriana zay ao anatiny zay sambo akady zay ao Mahajanga amin'izao fotoana zay fampiresantsika ka ianareo tompon'andraikitra zany manao antso avo aminareo ny tena koa ireo passager ireo zay tsy afa manoatra amin'izao fotoana zay fampiresantsika ka mba apetraka amin'ny toerana sahaza azy izy ireo ka izay no antony zao resadresaka zay atao eto zao tsy hanalavan'izay ny tena koa fa kosa manao antso avo ho an'ny tompon'andraikitra zay voakasika an'izay raha izay mba handray fanapahan-kevitra mifanandrify amin'ny tokony ho izy ka isorako nareo zay nanaraka an'izay resadresaka izay ka samia manao partage maximum mba ahitany tompon'andraikitra ary mba handraisandreo fanapahan-kevitra zay everina mifanaraka amin'ny maha olombelona misaotra tompo.